no hitomako atsika rehetra hanaraka an'ity fandarana Doria ty satria tonga amin'ny fotoana fanomezana atsika ko dia faly mitsidika ny tokantranontsika tsirairay avy any. Doria maro ny heviny fa eto ilay Doria hanarana ny ramina androna amin'ny fandarana fotsiny ary alavaina amin'ilay hoe domy rehetra iainam-pitiavana fahendrena no izana ifampizarana mba ho tozany atao hoe fiarahamonim-pahendrena. Eny taona sy 9 volana zay no nanarahantsika an'ity fandarana Doria ty. Zay rehetra vita dia nitarizitsika ao amin'ny YouTube. Ny adresiny moa dia ny hoe Fanabeazana Doria Imanovojery. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'izay indrindra amin'ny fanomezan'ny tombonandro pahavelomana. Ahafahantsika mizara ny soa sy ny tsara araka ny teny filamatra amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo amin'ny zanaka mampara. Atomboy, aoreno, atsarao, azamiato, na kely na be vitanao dia anjary tsangambato. Isaorantsika ihany koa ny onjam-peony M3 FM ahafahantsika misitraka an'izany fandarana izany. Amin'ny lafiny teknika izay mikirakira ny latabatra maro bokotra mampita amin'ny feo mivantana ny atokantranontsika tsirairay avy any dia namana anjaka mahavita azy. Manolotra anareo mifandarana kosa dia iavanareo Imanovojery. Tsy alantsika amin'ny fomba mifandarana zay hita fa nahatsara. Ialavantsika an'ilay zanam-pandarana. Teny mahay valeroa. Lay teny mahay valeroa koa misy teny fanevany. Anareo pondonomby malandy. Io anareo mpanaraka an'ity fandarana ty zany. Marambitsy miranga. Tany naterahan'ity zanam-pandarana ty. Ambarao ny hitanareo. Zay matory vokono. Ndao tsika ampionjo. Fa zaka tao tsy agnara. Ny mibana zanam-pandarana dia ny fankasitrahana an'ilay fandarana. Fa mba ho fankasitrahako anareo zay nandefa SMS taty amiko dia ho tononoko anareo sy ny toerana misy anareo. Mandimby raza, io longo maventy amin'ny université Mahajanga ao io tsy misaraka amin'ny tena mihitsy. Dominika, io tianay amin'ny complexe sportif ao. Zamansila, Beantsiva, commune Katsepy, district ny Mitsinjo. Do, tsisy adresy mazava mandelatra ny koa donc hein. Naouda be, io longo farangoela koa, de Bismasoa. Estina, ela zay izy tsy eno, Aparilava Katsepy. Rivo, Aparilava Katsepy, longo koa breo. Rono nandefa SMS taty amiko ka akasitrako. Eny, akasitrako ihany koa nareo na tsy mandefa SMS fa manaraka an'ity fandarana ty. Fanamariana, am voalohany volana Jona, 2024 ho avy zao, feno 7 taona ty fandarana Doria ty. Manana vina zay ty ankalaza azy io. Fa raha misy karazana tolo-kevitra avy any aminareo dia raisinay an-tanandroy ary isoranay mialoha sady satria tamin'ny fankalazana amin'ny fahadimy taona dia ny hevitra ihany no natao. Eto zay zany mba te ho pray ombinantoko aminareo dia raha misy hevitra avy any aminareo dia raisinay an-tanandroy fa dia isorana mialoha. Tafiditra ao anatin'ny zanam-pandarana koa ilay teny fankahirezana. Ity teny fankahirezana ho zaraiko aminareo. Amin'ny fiainana, aza mba mijanona amin'ny maha-olo-kendry zany. Ninona tranga mandalo amin'ny fiainanao. Satria raha aminao ilay fitiavana dia tokony tsy mialony ianao amin'ny fiainana. Raha ao aminao ilay fitiavana dia tokony tsy manaonao fony ianao amin'ny fiainana. Raha ao aminao ilay fitiavana dia tokony tsy mieboebo ianao amin'ny fiainanao. Raha ao aminao ilay fitiavana tsy tokony manao zavatra tsy miendrika ianao amin'ny fiainanao. Raha ao aminao ilay fitiavana dia tsy maka tsy anao zany ianao amin'ity fiainana ty. Raha ao aminao ilay fitiavana dia tokony tsy mora tezitra ianao amin'ity fiainana ty. Raha aminao ilay fitiavana dia tsy manao andolo-po ianao amin'ny fiainanao. Raha aminao ilay fitiavana tsy mifaly noho ny tsy marina ianao amin'izay rehetra ataon'ny olona fa ny falia noho ny fahamarinana amin'izay rehetra atao indrindra atao amin'ny fahatahorana. 032 44 759 83 034 84 759 82 034 84 759 82. Io ny larana ifandraisantsika. Tsy miteny olona eto fa na izany ara raha misy tohina dia mialatsiny ary tena manao azafady. Za raha eto te ametaka hoe ty Doria ty nge ny tanjony dia mba ho feta anambatra antsika piray tanindrazana.
zany mba tanjona anay fa zay tsy miteny olona zany ary tsy mankalala olona sanatria averina antsika le aloha hevitra na raha tsika farany teto mba hitoetra sady izay koa ny fomba mifandarana amin'ny manam-panahy aleo maty toy izay menatr'olona soa manatsara amin'ny fifankatiavana amin'ny fiainana avako abe ka tsara nanan'olombelona rehetra ambony ty tany ty aleo maneho an'izany fifankatiavana zany satria ny fitio famaly amin'ny fiainana no mahatsara fihavanana mety misy alam-panahy mitsika hiteny hoe izy io donc nanozo na raha zatsika reo laolo nanjary niova ratsy ny ty fiainantsika tsy nanozona ny taolo ninona natao fa saingy masina ny sata sy ny fomba navelany nefa vohitsaketsakatsika ka natonga atsika toy izao ianao zao izy ianareo isika jiaby zay nanadinina nazy amin'ny fomba zay navelany satria isika am'izao ane zany lasa malagasy be fivoarany zay reboka tamin'ny fangalatahaka amin'ny fomba mbahiny manao fomba ny akoho manakory ma ny fomba ny akoho ny hita ehezina ny tsy hita karoina amin'ny manam-panahy aleo maty toy izay menatr'olona ny fiarahamonina am'izao dia mamolavola toetsaina liam-bola makarena zay tena mandemby ny toetsaina miatrika tontolo imbona ny fiainan'ny malagasy misy mahateny misy ny hoe ny aloha de vola foana io ny mahavelo vola foana ninakay babe tena ilaina fanarenana tena ilaina fandiniana isika malagasy amin'io tranga io satria io toetsaina amin'ny lafikarena io ny tena mampisarabazana antsika malagasy hatramin'izay ne ka tena ilaina fiaraha-mentana ny rehetra ny ady atao aminazy io ndeha ho toeritsika iarahantsika mientana ny atodohan'ireo tia hanambe mihoatra ny tokony ho izy ireo mampiasa fisolokina ireo mampiasa tsolotra ireo mampiasa alatra amin'ny endriny maro isan-karazany sanatria mivava tsy ireo olona tia karokaroka mba hivoatra amin'ny fiainana no kianina eto sanatria na ireo mahay mikarataka ampahamarinana no pepona sanatria fa ireo tena fahavalony fiainam-bahoaka izay manabotry mipiray-tany razana no ny asa ratsy ataony eo amin'ny lafin'ny fitadiavana zay nasitsika resaka amin'ny manam-panahy aleo maty toy izay menatr'olona mbola maro am'izao ny manao ariary zato ampandriana amin'ny fiainana tsy nahay namory zay nitadiavina mba ho tonga elatra nefa izy ane te hanidina tsy nitsempoka hitady zay atokona nefa izy ane te ho voky maro zany amin'ity fiainana ty amin'ny fiainana ny fahantrana tsy mba eloko toraka zany koa ny fananana fa ny fanaovan'olombelona toetra ny kary ny manimba manapotika ny fiarahamonina malagasy fa ny fanabeazana ny saina mampanahy hiala amin'ny marina iaina tanteraka amin'ny marina iaina tanteraka amin'ny itsiny iaina tanteraka amin'ny rariny no antenaina anarina ny fiarahamonina malagasy olona vonina hiezaka ikely aina melona ny tenany sy ny ankohonany zany ny tena tadiavina ary mahay mijery ny manodidina amin'ny maso mandala ny rariny tsy manabaty ny resy amin'ny fiainana tsy variana manenjika ny tafita amin'ny fiainana fa mionina amin'ny anjara rehefa hafanenina tamin'ny ezaka zay nataony tamin'ny fampivoarana amin'ny farim-piainana zany tena fahendrena mitory fahaizana amin'ny fehetena sy fahaizana mametraka ny sitrapo adala amin'ity fiainana ty fa maro ane sitrapo de lasa adala le olona fa maro amin'ity fiainana ty ny manisy siramamy amin'ny tantely manakory ma zany tantely fa mamy mbo nasiana siramamy koa olo tsy afapony zany olona tsy afapo amin'ny fiainana zany samy manana ny sainy olona tsirairay amin'ity fiainana ty fa misy amin'izy ireny tena mendrika hitondrana fiainana tsy toy ny ankehitriny ny fahalalana nokendren'ny taolo hitondrana n'ity fiainana ty fahiny samy mikatsaka fisondrotana amin'ny fiainana na ny ankehitriny na ny fahiny
satria tena kendrin'olombelona velona ambony ty tany ty ninge ny fisondrotany fa ny rafitra nametrahany azy de izao aleo joko miasolanga satria mafy taminy zany hoe ikorosofahana tsy atanaja mamboninahitra ka ndrarak'ilombeando tena ratsy tamin'ny tolorazantsika zany araka an'ilay fomba fiteny manao hoe rehefa misondrotra horahona nahoana ny hidikizavona zany hoe vidika aja vidia mboninahitra fa tsy vidina mivola mankarena fa vidina amin'ny fahendrena amin'ny manam-panahy aleo maty toy izay menatr'olona inona moa ny henatra amin'ny fiainana io ilay mampiavaka antsika amin'ny biby satria rehefa tsy aminao ny henatra amin'izay rehetra ataonao dia mivera tena avako aby fa efa biby ianao zay biby olo henatra ny tena atsiarovana ny tena maha olona aleo maty toy izay menatr'olona aleo ny aina no afoy toy izay ny aja toy izay ny asina toy izay ny zo toy izay ny fanahy maha olona no araraka amin'ny tany matoa menatra dia satria mihetry tsy mahatandro voninahitra tsy mahajoro tamin'ny marina amin'izao vanim-potoana iainantsika zao tsy mifanohitra amin'izany ve nitranga mpiarahamonina iainantsika any ireharehana ny fanaovana ny tsy mety ireharehana ny fanaovana ny ratsy nefa tsy maty manota ary amafisy ny fiarahamonina koa freny bako malo anao iny tsy leo iny tsy digninao jerem-potsiny tahaka ny tanina lavona hoy ny fitenenana ninninona ny ratsy ataony lasa zay ny no ifananane gaga vesitsika raha nia ratsy ny fiarahamonina kehitriny dia samy mametsovetso amin'ny faratsy-piainana nefa ny tsisy mandray andraikitra amparatoka zatra tsy mahita torany maro amintsika malagasy ankehitriny amin'ny fanaovany ratsy reny bibiolona manimba ny fiarahamonina malagasy tamin'ny tolorazantsika mamy aina latokana ny aina entina ilazana amin'ny fahatahorana amin'ny fahafatesana nefa ny aleo ny maty toy izay menatr'olona satria no hevery ny zavatra ambony sy sarobidy lavitra noho ny aina ny voninahitra maha olombelona ny fanahy maha olona fa tsy ny volanao bako tsy ny ingovonao tsy ny tanjakanao tsy ny tarenao tsy ny bikanao no maha olonanao fa ny fanahinao ny toetranao entinao miaina ny tsirairay dia tokony ametra-panontaniana amin'ny tenany hoe marina ve za manomboka zao zany ataovo segondra fotsiny anie ametrahanao an'izany amin'ny tenanao marina ve za mahitsy ve ny lalam-piainako tsy menatra ny tenako ve za amin'ity fiainana ty amin'izay le tonga fiainana le heritsaina miendrika hitondrana fiainana araka an'ilay loha hevitra tsika hoe amin'ny manam-panahy aleo maty toy izay menatr'olona amin'ny fiainana na basy na tafondro na zava-maranitra tsy maharo ny tany sy ny firenena fa izay manana fahamarinana fahendrena ary indrindra ny fahatahorana an'Andriamanitra no maharo an'ity firenena ty amin'ny fiainana ny fisainana no mety mampiova fiainana zay ny mahatonga ny mba mitondra ny anjara biriky eto ary ny vavaka no tena manova zavatra azadino ireo voalaza ireo rehefa sendra sarotra tojony sarotra anao amin'izay atao mianara mizatra manitsy tena amin'ity fiainana ty mba ahafahana miazona ny aja mamboninahitra ny tena satria aleo maty toy izay menatr'olona amin'izay dia ianao lay fitaratra amin'ny fiarahamonina amin'izay dia ianao lay vatona sondry ny tany ao anatin'ny vahoaka amin'izay ianao lay vatona sondry ny tany ho ray aman-dreny amin'izay ianao lay rahalasy anabavy na sondry ny tany amin'izay ianao lay vatona sondry ny tany ny taranaka faramandimby ka hiasa anao izay manandrify anondrotra ampandroso ny firenena malagasy inoko fa samy nandray tsika rehetra hitondra loha hevitra vaovao ndray ahy eto dia amafisiko foana amin'ny fialan-tsiny fa misy manko tezitra mandefa SM tsy ianao ny teneniko fa mba te ho feta hanambatra antsika anatin'ny fifankatiavana ty fandaharana ity fandaharana Doria loha hevitra vaovao no entiko anareo ity indray ny loha hevitra hoentiko tsy miteny olona eto tsy miteny ianao
fa loahevitra no entiko de voaboasako. Antony itondrasako an'le loahevitra ne mba tsy ivona am'izay loahevitra zay no ambarako satria raha ny zavatra ambarany be da be de lasa manao dimy anoatra ozy ny fomba fiteny tsy fanao zay. Fa mba ho fitiantsika amin'ny alalan'ilay loahevitra de zay ny velabelariko tsy mivona am'izay tsika. Zay no anton'le loahevitra fa tsy hoe tiana te hitenenana anao sanatria tsy zay. Ty ilay loahevitra manana didy sy andraikitra amin'ny fiainana izay nambinina. Zaza ahafantarana azy ny lalao. Tanora ahafantarana azy ny miriaria. Ny antitra ahafantarana azy ny anatra. Fa ireo sokajin'olona ireo misy ny nambinina mihoatry ny namany. Enina de niaraka fahazaza, niaraka fahatanora azy, niaraka amin'ny antitra. Misy ihany nambinina. Fandaran'Andriamanitra zay. Ka manana didy sy andraikitra amin'ny fiainana ny nambinina. Manaitra ny fahatserovatenan'ireo nambinina izay eto. Mba hanao adidy sy andraikitra amin'ny mpiarabelona, hanatsara ny fiarahamonina malagasy. Fanontaniana de hoe zay ny apetraka antsika amintsika rehetra. Misy olona ve afaka miamby fa na vita samirery zay no kendreny amin'ity fiainana ty? Sarotra ny mino an'izany. Indrindra fa amin'izao fiainana zao. Maro ny endrim-pifanampiana amin'ity fiainana ty. Zay fanaovan'ny mpiarahamonina ka nahatonga ny tsara vintana hanatombo noho ny hafa. Ka nahatonga n'ireo nambinina tamin'ny fiainana. Ary zany nahatonga anay milaza hoe manana didy sy andraikitra amin'ny fiainana zay nambinina. Amin'ity fiainana ty. Aza mijery ny topokevitra na avy aiza io hevitra io na avy aiza. Fa ny heviny no dinina araka ny lojikany marina. Io mako matetika teneninay foana hoe zay raha miteny eto ohatrany hoe vorondolo zany. Fa raha misy olona miteny tonga de hita misy hoe voromanga. Fa ny tomona anay zany de zao hoe aza mijery ny topokevitra. Na avy amin'iza io hevitra io. Fa ny heviny no dinina araka ny lojikany marina. Fandrosoana zany de efa feo efa nanakoako hatram'izay. Zay no nahatonga ny olona miezaka manenjika ny alohaloha, ny ambonimbony amin'ity fiainana ty. Noho ny namany. Ka reny olona alohaloha, ambonimbony reny lay atsotsika nambinina amin'ny fiainana. Ka manana didy sy andraikitra amin'ny fiainana izy reny. Olona manam-pahalalana, olona manam-pahefana, ray aman-dreny, mpanan-karena, olona madio fiainana, ary reny masy toetra reny. Reny olona reny nantsona hoe sangany tany. Reny olona reny nantsona hoe olomanga amin'ny firenena. Ka manana didy sy andraikitra amin'ny mpiray tandrazana zay nambinina amin'ity fiainana ty. Fa tsy natao iriariana na hanindrina an'izay resy amin'ny fiainana araka ny hita amin'izao. Zay ne le fahadiso-kevitra. Adiny fa misy tokony adidy sy andraikitra ho raisiny noho ny fanambinana azony. Fa tsy zany fa vitrany indray ny idiny. Ataony maizina be tsy ahitana. Fa natao anarina zay azony atao amin'ny mpiarabelona reny olona reny. Manana didy sy andraikitra hanorina fifankatiavana eropaka amin'ny fiarahamonina ny nambinina amin'ny fiainana. Ampiseho amin'ny mpiarabelona fa ny vola de fitaovana fiasana. Fa tsy ho poizin'ny fanahy, tsy ho poizin'ny toetra ka hahatonga ny olona adalam-bola, adala-karena tahaka ny misy ankehitriny. Maro zany hoe anjarany nambinina amin'ny fiainana no manarina ny namany rendrika amin'ny fiainana. Zany ny tena didy masina avako abe rehefa amba ambinina ianao. Mikaroka zay ampandroso ny mpiarabelona aminy fa sanatria tsy hanandevo azy. Maro manandevo. Eto aho zany tsy ianao ny teneniko fa manaitra fotsiny aho hoe inona ny tokony ataony ambinina amin'ity fiainana ty satria amin'ny fiainana manana anjara amin'ny fahasoavanao ihany koa mpiray tandrazana aminao. Aza dino zay. Indrindra amin'ny fanampiana
amin'ny vola mankarena, amin'ny indrindraindrindra amin'ny fanampiana saina, indrindraindrindra amin'ny fanampiana amin'ny fanamaha-olona. Raha izany rehetra zany no to, raha izany rehetra zany tanteraka, dia mahavelom-bolo ny mahabe fanantenana ny fahatsaram-piarahamonina amin'ny malagasy. Ilaina ny amin'ny fiainana ny fijoro-toetra tsara mba hanana ny taranaka faramandimby fahamatorana amin'ny fitondran'ny fiainana. Tokony hisy modely hitarafany hoe inona ny tokony atao amin'ny fiainana. Mieza miaina ao anatin'ny fahatsorana manoloana amin'ny mpiarabelona aminao. Amin'ny fiainana mieza ho isan'ny olona azo tokisana manoloana amin'ny mpiarabelona aminao. Amin'ny fiainana mieza ho marina amin'izay atao manoloana amin'ny mpiarabelona aminao. Amin'izao raha mety averina ny fiainana efa vita, tahaka an'ireny manao maro sarera amin'ny tomobile reny, maro ny manova ny lalam-piainany satria hitany fa tsy nety tokoa. Zany manambara fa maro amintsika olombelona no fihin'ny fanenenana amin'ity fiainana ty, fa tsy tara ianao raha manova ny ratsy amin'ny tsara dian'izao amin'ity fiainana ty, tsy tara. Ary aza menatra zany, fa zany ny tena izy. Satria zay manana fahatsaram-panabeazana no manana fahatsaram-piainana amin'ity fiainana ty. Zay manana ny ratsy sanatria tamin'ny fanabeazana dia tena very raha tsy miezaka, tena marina zany. Adidy sy andraikitra n'izay nambininy amin'ity fiainana ty ny manarina ny rendrika. Sainge anao mba navan'Andriamanitra fa nambinina, ampio ny rendrika avako aby. Amin'ny fiainana ilaina ny manaiky ny fahadosoana. Amin'izay moramora aminao ny manova amin'ny mety. Amin'ny fiainana matetika ny endry tsy miteny sy milaza zay hainy, fa ny adala kosa matetika miteny milaza ny zavatra tsy hainy. Maro zany amin'ny fiarahamonina any. Amin'ny fiainana raha ny endry mba manondro volana amin'ny adala, dia ny alavan'ny endry indray no mahavariana azy. Teny zany le endry, tanareo riny antsoina hoe volana, volana amin'ny fiantsonana io. Ino mahavariana anazy? Angofony endry iny. Lava angofony bokeo mainty laolo, fa tsy ilay volana toro azy. Tsy zany ve no mameno ny fiarahamonina amin'izao? Hany ka te ho kivy ny nambinina amin'ny fanorona, hany ka te ho kivy ny nambinina amin'ny fanampiana amin'ity fiainana ty. Amin'ny fiainana dia toy izao ny fitsinjaran'Andriamanitra ny lalam-piainantsika olombelona. Amin'ny fiainana ny fananana tanjaka, ny fananana fotoana, ny fananana vola no ahafahana mifehan'ity fiainana ty. Nefa tsy feno aminao io, satria toy izao ny nanaovan'Andriamanitra azy. Ny tanora zandriny nomeny Zagnahary tanjaka, nomeny Zagnahary fotoana, fa tsy nomeny Zagnahary vola. Tanora zokiny nomeny Zagnahary tanjaka, nomeny Zagnahary vola, fa tsy nomeny Zagnahary fotoana. Ny antitra nomeny Zagnahary vola, nomeny Zagnahary fotoana, fa tsy nomeny Zagnahary tanjaka. Na sy Zagnahary fahabangana ray isaka ny sokajin'olombelona, mba hisiany fifanampiana, mba hisiany fifamatorana, mba hisiany fifampiheverana amin'ity fiainana ty. Asana mba azonao zany fahendren'Andriamanitra asaony atsika olombelona zany. Feno dia izao. Amin'ny fiainana ny tsara atao no mitondra fahatsaram-piainana any ampitso. Zany hoe tsy tonga ho azy ny fahatsarana, fa avy amin'ny tsara ataonao amin'ny fiainana sy ny fatahoranao an'Andriamanitra amin'izay rehetra ataonao. Ny mari-pahaizana ambony indrindra amin'ity fiainana ty dia ny fahaiza-miaina. Io no manandratra anao, io no mampivelatra anao, io no mitondra ny fiadanam-ponao. Ny fahaiza-miaina, fa tsy ny amaroany diplôma nanana. Maro misy diplôma olo jiaby kivy. Misy manontany, nianatra izy? Ewa nianatra izy.
ka ny fahaiza miaina azy atao tsinitsinina fa manandratra mampivelatra ary mitondra fiadanam-po anao. Ny fanantenana, ny fahatsaram-piainana, io no manalefaka ny fahantrana amin'ny ampitso. Ka raha ianao androany no tsara nefa tsy manana fanantenana amin'ny ampitso sanatria, zay lay fahantrana mitombo. Amin'ny fiainana ny tsirairay dia tsy maintsy miady amin'ity fiainana ity amin'ny fomba mendrika, satria tsy fomba sady tsy fanao ny mitoetra fotsiny amin'izao amin'ny fiainana. Maro nefa n'izany, satria misy olona tsy rangona olo azy tsara ny asa tamin'ny fiainana ty. Amin'ny fiainana ny fahatanorana tsy hoe dingam-piainana fotsiny, fa tena fotoana ampivelarana ny fiainana mba hahafahana manomana anao amin'ny fahanterana. Araka n'ilay fomba fiteny manao hoe tanora ratsy fiary antitra vao ratsy laoka. Raha tanora anao tsy manana, mbola manana hery tadiavana amin'ny fiainana. Fa raha sanatriany ny antitra ny tsy manana, mora iandrasan'ny fahasananao tandrema avako. Satria amin'ny fiainana tsy fanomezana ny mahantra ny tena atao hoe fanampiana. Maro manko mieritreritra an'izany. Fa ny fanomezana hevitra azy hiala amin'izany fahantrana zany. Maro mametraka amendrahanao niany mba atongavanao aminazy koa maray, mba atongavanao aminazy koa afaka maray. Fa maninona raha hevitra mahatsara mialany an'izany fahantrana zany mitsy nomena azy, mba tsy hanelingelenany anao tsony rapitso, mba ho afaka didy ianao amin'ny fanantonany anao isan'andro. Satria ny fahantrana misy karazany telo: fahantrany vatana, fahantrany saina, fahantrany fanahy. Ny fahendrena no hery manarina n'izany fahantrana zany mba hahafahany miala mandingana an'ilay fahantrana. Maro manko ny olona manantena ampina foana, ampy hoe tsisy eo ihany ny eo, satria le hevitra entina miala amin'ny fahantrana mihitsy ny tsy omena. Araka ny ohabolany sinoa hoe raha misy mangataka trondro aminao na filao aminao, ameo anazy finta. Anga izy mba ho zara filao fa tsy mpangataka filao. Ny fahendrena no hery afaka manarina ny fahantrana, afaka makatò, manaiky ary mioty zay hevitra na fafiniendry amin'ny mantra dia tafita izy, araka an'izay voalazako teo zay. Na izany aza tsy maintsy ny tsirairay isa-tsokajiny no miady amin'ny fahantrana. Tia zany mba hitondra hafatra ho antsika mpanaraka an'ity fandarana Doria ity. Aza tezitra anao fa hafatra ny raha mpianatra ianao, ny fanaovanao fianarana ara-dalàna no anjara birikinao amin'ny fananganana ny hoavin'ity firenena ity. Fa tsy hoe ianao mpianatra, anao manao kabary hafa, anao manao kabarin'ny sababo, ray aman-dreninao fitainao, anao volanao mandeha lekôly, komboko kabary hafa andro ataonao. Raha miaramila ianao, aza dino fianianana natao alohan'ny nandraisana akanjo dia ny fiarovana ny tanindrazana sy ny mpiarabelona. Raha mpandraharaha ianao, ialao ny fisolokiana, fanaovana varomaizina ary ny fanangonan-karena miompampana, manjary manampitrotraka ny vahoaka zay efa resy ianao. Raha mpanabe ianao, aza dino fa zon'ny mpianatra ny manana anjara ezaka amin'izay ataonao. Alatra be vava amin'ny firenena ny tsy fampianaranao, ary mbola takina aminao zay andray andro any aparany any. Raha mpitana birao ianao, tandremo fa mahatonga anao mpangalatra na jolà ny fotoana very, ny asa zara fa vita, ialao ny tsolotra fa tsy mahasoa anao sy ny firenena zany. Raha mpitandro filaminam-bahoaka ianao, tandremo avako aby sao ivesara ny alahelo-bahoaka amin'ny asa zay atao.
am'izay asa tsy mendrika atao ratsy zany. Raha olo-pirenena ianao, azadino fa alatra ny fahanginanao, ny firarahinao amin'ny zava-dratsy miseho amin'ny manodidina anao, zay mampitombo ny zava-mampahory ny piraitan-drazana nefa tsy andraisanao andraikitra. Anao mangina to, tena alatra be vava zany. Feny de zao tohina ve anao am'izay rehetra voalazako zay? Faly za raha tohina anao. Satria am'izay mba samy miezaka amin'ny fahatsara-toetra tsika, amin'ny fahatserovan-tena anandratatsika an'ity firenetsika. Satria piraitan-drazana tsika, manana didy sy andraikitra amin'ny fiainana zay nambinina. Fa na ianao koa aza isa-tsokajiny de manana adidy sy andraikitra amin'ity firenena ty. Eny, na de anao mipetraka olo-pirenena io aza, araka an'izay voalazako teo zay. Raha verimberitsika isan'andro ao an-tsaitsika zay rehetra voalaza zay, mahatsiaro manana andraikitra tsika, de voarina tsika ny andraikitra tokony nataotsika. Miova ny ty fiaina amin'ny malagasy ty, tena miova ary miova tsara. Fa misy manko sasany mandefa SMS aminakay, anao mahia, anao mianakeny. De za tsy mamaly am'izay izy tsy afa-po, fa eto aho mamaly satria samy tompona andraikitra manarina nyty firenena ty ny tsirairay, fa tsy hoe ny mpitondra fanjakana fotsiny, zay le olona zatra mpanilika andraikitra. Na ianao entina io aza tahaka ny zanaka sy ny ray aman-drenao atokantrano, samy manao ny manandrify, samy manao zay mahampety mba hisandratan'le ankonana, ahatsara ny fari-piainany, ho reharehan'izy mianakavy. Zay ngeny atsika amin'ny firenena ty. Fa mba iza no terepana anao an'izany amin'ny hainao manjery, indrindra amin'ny hainao manjery mpanjakana reny, mba hiverenany zay rehetra navalina, mba hiverenany zay rehetra nadinoina, mba hiverenany zay rehetra ratsy natao, mba hanatsara ny fari-piainany tsirairay. Ngeza be zany zavatra resahako zany. Fa eto moa zany araka ny fahitantsika azy, ny olona revo moa manahoana? Revo anao satria ny omaly no miverina androany, ny androany ny lasa apitso, ohatra n'izany hatrany hatrany, tsisy fiovana. Ary raha ohatra ka makany amin'ny faharatsiana sanatria mivavana diny lela, miaratsy anie ty firenetsika ty. Ka zay no nanohinako na nitondrasako an'ilay loha hevitra hoe manana didy sy andraikitra amin'ny fiainana izay nambinina. Enina ianao tsy nambinina koa aza, fa ny nambinina aloha no entantsika misimisy kokoa. Boribory ny amin'ny valo, mety misy tohina any, fantako tsara. Ary zay no mba mahafaly anah raha tohiny anao, araka ny teny hoe tiesitra ianao, tiako e. Am'izay zany samy tompona andraikitra tsika, samy tompona andraikitra tsika, satria iova ianao am'izany fahatezeranao zany, andeha amin'ny lalam-pahatsarana. Fa na izany na tsy zany, miala tsiny ary manao azafady bavata be ho anareo zay tezitra, tsy anareo ny teneniko, fa te hanana ny tsara de manambara, miezaka tondra loha hevitra vaovao indray amin'ny fotoana miriny anio toy zao. Mankasitraka indrindra tompoko.